Nosantarina tetsy amin'ny fokontany andrefana mananjary sy maderana motana ny tetikasa asa tana maro na ny IMO izay arahana amin'ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara na ny HVM. Aharitra herinandro izy ity ka olona mahery ny 200 avy amin'ny fianakaviana sahirana no azo tombotsoa. Olona mahery ny 200 avy amin'ny fianakaviana sahirana no anatanteraka ny asa tana maro na IMO. Tetikasa izay natomboky ny atoko HVM na hery vaovao an'i Madagasikara ao amin'ny fokontany andrefana mananjary sy maderana motana. Aharitra herinandro ity asa tana maro iarahana amin'ny HVM ity. Antony atokavantsika eto dia ny asa fanadiovana izay matimatesantsika satria ny fahadiovana no antoky ny fahasalamana ary fantatritsika fa hiditra izao ny fahavaratra izay anisany paritany valanaretina maro samihafa ho ezatsika asorona tsikelikely reny loto manodidina ny tanànatsika ireny. Koa satatra bavarano ihany zao asa zay atao eto fokontany anankiroa dia andrefany mananjary sy maderana motana izao. Andraisatsika anjara mandritry ny herinandro asa tana maro izy io sitrany hay azahoany zay tokony hanao ny asa vola kely ividianana sakafo. Omena tampikarama amin'ny tetina 3,000 ariary isanandro sady fanampiana ny solon-tsakafo ireo olona mahazo tombotsoa amin'ity hitetikasa IMO izay totsain'ny HVM ity. Tompoko tsy manana klasy vatika dimy zanako dia zay mahatonga manao an'ity zavatsy ity fitanako sakafo ny zanako manatitoko mba asiany fahadiovana eto tsisy ny aretina. Ny fanadiovana ny lakan-drano nandria-tany sy ny elakelan-trano ao andrefana mananjary sy ny maderana motana no tena iompanan'ny asa IMO.